amin'izay tontolon'ny baolina kitra izay ihany dia nisy ny resadresaka ny hoe tenena Manjakino izay tateriny filohan'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra Zaka Rabekotro Raoul izay nilaza fa ny ampamirapiratra ny baolina kitra malagasy ny tanjona amin'ny fanatanterahana ny feikevitra izay tapaka tetsy amin'ny fihaonam-pirenena tetsy Ivato izany ka dia ny anatanteraka izay zany ny tanjona ary ahatonga ny baolina kitra ho sangany araka ny fanazavan'ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Mahalany atao président fédération dia nisy ny hoe anaovantsika ny fihaonam-pirenena vity ny fihaonam-pirenena dia androso amin'ny fanatanterahana azy sika feikevitra izay hita tao ary ny any ambarako dia ny baolina kitra malagasy dia hoentsika ho any amin'ny famirapiratana manambosa tinambara dia tsotra ihany ny politika atsika dia politika ny baolina kitra politika eo fampandrosoana ny baolina kitra ary ny tanjona dia Madagasikara mandeha n'izany mondial izany izay iverin'ny sasany fanofinofo zany kanefa samy olombelona mino fa vitan'ny olona ve dia tsy ho vitatsika ary ny talenta misy amin'ny Malagasy anjara mitarika mijery ny fikolokoloana n'izany talenta izany.